Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 9 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny zoma 7 oktobra 2024 amin'ny 9 maraina. Iangaviana hatrany ny mpampiasa ranomasina mba ho mailo na tsy misy aza ny filazana fampitandremana mahakasika ny ahavon'ny alin-drano. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Kapitambra hatrany Kapesta, anorana tandrifin-drahona vitsy ny maraina. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, hahatratra 40 kilometatra isan'ora indraindray ny manakaiky ny Kapitambra. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onjy 1.5 hatramin'ny 2.4 metatra. Kapesta hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona vitsy ny maraina. Ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjy na anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onjy 1 hatramin'ny 1.4 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, andrahoana vitsy na ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny atsimon'ny Vangaindrano ary 17 kilometatra isan'ora kosa ny manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onjy 1.3 hatramin'ny 2 metatra. Taolagnaro hatrany Akapisainty Maria, ibalikan'ny masoandro. Iovaova ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Anonjabe na aherin'ny ranomasina, hahavon'ny onjy 1.5 hatramin'ny 2.7 metatra isalin-drano avy atsimo andrefana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Kapisainty Maria hatrany Kapisaint-Vincent, ibalikan'ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonjy na anonjabe ny ranomasina, hahavon'ny onjy manodidina ny 1.5 hatramin'ny 1.4 metatra. Kapisaint-Vincent hatrany Kapisaint-André, ibalikan'ny masoandro. Ho avy avaratra amin'ny ankapobeny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana ny tolakandro ka ho 19 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ranomasina, hahavon'ny onjy 8.7 hatramin'ny 1.2 metatra. Kapisaint-André hatrany Analalava, ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 19 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora, hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray ny avaratra Mahajanga. Ho avy avaratra andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora, hahatratra 18 kilometatra isan'ora indraindray. Ho tony amin'ny ankapobeny ranomasina, hahavon'ny onjy ho latsaky ny 8.4 metatra. Analalava hatrany Kapitambra, andrahoana mitsitokotokona ibalikan'ny masoandro, izy tandrifin-drahona amin'ny manodidina ny Nosy Be ny farany fe-potoana. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny any amin'ny tendrony avaratra ka ho 18 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Iovaova kosa ny any ankafa ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora. Ho tony na adiny mpanonja ranomasina, hahavon'ny onjy ho latsaky ny 2 metatra.